tsy hoe la dia hatomboka ny asa fampandrosoana izay tanterahin'ny PIK andian'ny faharoa aty amin'ny faritra Atsimo andrefana. Io no fantatra nandritra ny fihaonana izay nataon'ny solotenan'ny Banque mondiale sy ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny PIK andian'ny faharoa eto Atsimo andrefana sy i colonel Rabegile lehibe ny faritra Atsimo andrefana. Zay zavatra zay zany nijerena ny zavatra tokony hatao mandritra ny réalisation ny PIK 2 phase 2 ka nidinina tamin'izay moa zany nijerenay ny momba n'le resaka route intercommunale dia nijerena teo koa ny resaka hoe inona ny tokony atao mba hampiakarana ny hetsa miditra anatiny any amin'ny rovondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Dia nijerena eo koa ny momba n'le hoe ahoana ny fomba hanatsarana ny volo fanonjana izay fahita aty amin'ny faritra Atsimo andrefana ankoatsan'izay hasy efa nijerena akaiky. Dia manaraka an'izay dia nijerena manokana ihany koa zany ny momba ny fanohizana ny fanatsarana ny commune urbaine ny Tuileries aty tahaka ny fanohizana ny fanamboaran-dalana efa natao tato anatin'ny commune urbaine ny Tuileries izay nieritreretina tokony mbola hisy ihany koa ny fanohizana an'izany mandritra ny PIK 2 phase 2. Izay rehetrarehetra zay moa zany miara-nijerena eto zany nandritran'le réunion ny fanaovana amin'ny PIK sy ny Banque mondiale. Raha oviana zay fanombohan'ny asa zay hitanao ihany fa miaraka amin'ny PIK zany tsy raha mianjela zany. Ny PIK zany dia ny atao amin'ity taona aty zany dia dinihina tout de suite eo ho zany dia fa miasa izy ka ny fiarahana amin'ny PIK zany tsy dia mianjela izy io fa zany dia mandinika dia miasa. Tsy aivina fa ny taona 2024 no nanomboka ny asa teto amin'ny faritra Atsimo andrefana ny PIK andian'ny faharoa izay betsaka ireo zavabita toy ny lalana eto an-tampon-tanàna sy ny sisa tsy ho voatanisa. Ny taona 2024 volana septambra kosa no ifarana tanteraka ity tetikasa ity izay vokatry ny fiaraha-miasa ny fitondram-panjakana malagasy ka vatsian'ny Banque mondiale vola.